hoe OGM efa niona tamin'ny président ny OGM zay natosy raha kotondrina tahakako nataontsika ohatry koa nangataka rano tamin'ny zareo mifampizara ny etaeta sy ny fitanam-po ina ny anatsarana izy tia isy ihany koa mifiara-miasa fa ny lavitra no lavitra ray lehibe be rena daholo zareo anatin'izy io dia mbola ifampiresaka angambozay fa nitsodrano efa azo ny vina tse rehefa fantatra zareo misy etaeta koa avy any aminy hoe jerena miaraka ny fanatanterana azy fa raha loto kely any ohatrany hoe velona kely ataon'ny sotobe Ramambazafy ato no ataoko hoe chevalika bataille tsera koa ngamany mbola tsy mety tenenana ny hoe code de la communication fa zay ary mbola te handeha lavidavitra kokoa hoe ino mantsy lasitra ray lehibe zany ifampizarantsika rehetrarehetra manerana ny nosy eto zay amin'io azy io fa zay te hoe hiditra lalindalina kokoa amin'ny hoe manao charte raha tadiditsika angamba misy ny charte ny raha mpanao gazety nanasoia fa nandritra ny fotoam-pifidianana fotsiny izy ireny dia dimy misy moa ary ny fifidianana tatoerina tsy charte zany intsony nosy ny avy nefany modelan'le code io zany hitana hoe misy zavatra tokony jerena ihany raha ka ohatritsika samy mamaky gazety moa tsika nisen'le sarina hoe vehivavy voarasarasa tany Tomasina dia samy nanana fomba namoany azy daholo ny gazety le sary zany misy nanandrana nanafina vote misy tena tsy nanafina mihitsy fa naseho interkel ahoana mikasika an'ireny hoe mahachoquant inona ny fomba fanaontsika eto Madagasikara hoe ndao mba hifanarahana zany hoe zao ny raha fomba fanao le pratika mihitsy nipotra indray avy eo ny resaka hoe mpitsara voaroy tao anaty kidina pina dia niteraka adihevitra koa izy hoe rehefa rovina no avoaka ny anaran'ny juge Rabeadja Jackie rehefa ahoana izy ny tsy tokony avoaka favarovana nefa ny olona kely iry avoaka ny sariny filotena ihany fa tsy hita ihany nefa le tare nazonareo zany hoe hanampy an'le tanora amin'izao mihitsy zany hoe inona ny tokony atao miankina zany nefa amina formation amina fampiofanana eo ihany koa efa nanotanitany ihany zay amin'ireo taloha hoe ireo mpiara-miasa reo zany hoe samy manaiky hoe mila fampiofanana mila recyclage fa mba hitaentany zareo hoe aleo mba tsika samy malagasy ny fampiovana na dia hoe mamatsy vola ny any ivelany satria tsika malagasy mahafantatra an'le tontolo misy eto en réalité monsieur Lasavatra koa tout le monde resaka teo hoe monsieur Ramazavy hoe misy tompony foana fanao politika amin'ny gazety na zany ary zany hoe mila assistance betsaka ry zareo hoe ahoana fomba iainany zany ao anatin'ny asany tsy ampitoza azy hoe izy hiakatra ery foana rehefa misy ny zavatra tsy mety dia eo koa zany hoe fandrina hiaraka aminareo hoe rehefa isy ny fampiofanana dia nareo ny tompony traikefa sy tompony fahalalana ny gazety zany tsy mamelatra ny tena izany eto dia angatraka ny fiara-miasanareo zay satria misy mpanao gazety roa telo ihany anaty tsera fa satsy amina nitraikefanareo no mety tsy hoaraka le izy misy samizanaka koa fa tena ny fanina manokana ho formateur ihany koa dia ohatr'izay ngamba ny fanazavana afaka les points marquants. Non, so dia misy tsy voavaly azafady fa faleolo de information teny solona betsakany ray aman-dreny mihitsy satria io nataoko mboza pretra fo mihitsy izy hevitra tena tsara tanterahana farak'izay dia dimy ihany izy azafady. Et donc, madame le ngamba tsy voavaly hoe iza ny antoko politika mamatsy anareo tsy maintsy valiana izy zay satria tsara ho fantatritsika fa hoe nanomboka tamin'ny nipoirany ny hevitra ny vina zany dia tamin'ny volana jiona dia niona moa zay dia tonga dia niona tamin'ny Girard zany dia tena hoe tsy tafavoaka tsony fa tsy maintsy joro amin'izay fa nanomboka tamin'izay miely moa zany le hoe ny hoe nisy mieritseritsera dia izay foana fanontaniana hoe iza no mamatsy volanareo iza ny hery politika ambadika areo angamba mazava anatin'le zaraina iny ay tsy anatin'iny fa anisan'ny sotoavina
masoany sera voalohany a dia zay hoe fahaleovan-tena zay satria tsapanay tokoa ary tsika teo moa zany niara miaika fa ny mpanao gazety amin'izao fotoan'izao a dia tsisy moa zany asany fanaovana miasa fanaovana gazety zany satria ny volona sy ny freana politika no mibaiko ny mpanao gazety vokatr'izay matono tany amin'ny volana jiona no mitsangana satria teo ny tantara ny tena raha na tsy mpanao gazety ara dia nanaraka hatramin'izay fampapiofana fotsiny dia nanaraka hatramin'izay a ny fiainany mpanao gazety sy ny asa mpanao gazety amaha-olo-pirenena sy amin'ny mampanabe teny angamba tsy izy volona antsika zany ka dia izahay to manamafy eto fa tsy misy hery pratika tsy misy mpamatsy volona fa dia izahay reto tsy tena ny karamany tena no fa ho anay zany mazava ataoko amin'ny teny français angamba le izy Ilcera, c'est un combat. Un combat. Pour nous, il faut résister. Il faut résister et créer donc pour résister. D'où zay natonga anay nanangana an'Ilcera. Itsika rehefa nizokiny a dia tokony mamindra ny ilo angamba amin'ireo tanora reo dia izay mihitsy zany a ny antony fisiana Ilcera izay. Mialatsiny ary manampinao zay any zay hoe tsy akomba tonga ty amin'ity taona ity fa 5 taona ndao ary isika anatanteraka sary miparitaka eraky ny nosy aloha amin'ny anananao sy fomba anaovana azy eo amin'ny lafiny sary izay rehetra azo atao le izy fa ireo efa basy amin'ny sary hoe un combat zay koa combattant zay angamba misobe ny anisan'ny akongavana eto tsy hoe tonga tanam-polo fa tena hoe anatanteraka zavatra dia efa manana vinavina ny Ilcera ny fampizarana amin'ny CJD zany hoe so dia afaka tsika miara-miasa amin'ny fanamarihana ny fahatimapolo am'izao taona io am'izao taona io amin'ny endriny maro zany ny eritreretinay moa hoe atomboka mitsotra indrindra le izy hoe hanao karazana fanakalozan-kevitra zany conférence débat na atelier raha ny rotota manatanteraka dia ravasoa rava tsara tena misy an'izay hevitry zay hoe amin'ny resaka sary zany raisina an-tanana manokana mihitsy zay zay farasitraka reo hoe afaka tonga ve dia mety mifanomena hoe accord de principe fotsiny tsy fantatray raha hoe fa misy fiaraha-miasa hafa no manonareo mikasika an'io fa manana hevitra zany zay hoe événement olotelo hoe afaka iarahantsika zany sady nareo zany aminay no maneho indrindra n'izay fankalazana zay raha ohatra hoe misy fiaraha-miasa azo Ilcera ho atao dia tsy nisorony zay raha mifanojo ihany koa le aza otsika amin'ny fiaraha-miasa resahany zay amin'ny fankalazana fa misy efa mitombona ve plus ou moins misy komity aloha any fa misy CJD ao anatin'izay mbola tsy tena mipetraka tsara hoe aiza hoe zay misy anay mety anao manokana ve zay na mety anao partenariat ve zay dia mbola tsy fantatra am'izao zany hoe iza avokoa le partenariat ray am'telo ary marina mihitsy ny réflexy mamela soa miarina rikoteo dia atolotrareo monsieur Razaf tsy hoe kelikely mantsy rehefa mamaly eny dia mety izy ny fankalana sampanao gazety tsenareo samina olo fotsiny tena pratika be ty za koa moa catholique rety
manao misy fety mpanao gazety catholique misy mpanao gazety catholique any any no any zay de efa tsy ampy zay e zay misy zavatra ratsy zaho raha titeny tokony sorti avy matetika ataotsika ohatraohatrana le relation humaine tsy misy presque inexistant misy zavatr'izy fa tsy raha ça ohatra mihitsy véhicule avy mihitsy de zay nanaovana fikamara véhicule e mba tsy paritaka fotsiny zay de retraite atorany etra non za maradadata de mbola afaka manao fikaroana sa nanontany gazety sakao mitanao mevitra mihitsy hoe nanao musée nefa farara miaraka aminareo momo izy mavita musée tsisy ohatry zany sary mitady ve zany gazeny zavatra gazety rehetra vita sary ale sora ka na misy ara nefa tsisy le zany ino ary arakaraky ny androsony taonanay ody any ananitra any raha zay misy zavatra mampitesaka mahatona ady efa misy natao tony mba zay mba very sy mampalelo ka zay na tena teratetratratry raha fitiny zany zany de misy teny ka mahatsara zavanikeo zanatika zay zay tenitenenina fotsiny tamin'ny 150e anniversaire fa tsy misy zavatra niarara taminay miaratsy iny mitena zay misy ola fetsifetsy afapisany zay de efa zatra le fahatsorona raiky zay zay tany sofalin'ny direct sady